Somary miarabantsika tsirairavindrehitra tsy ty talata voalohany volana aprily ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto ary misirary soa anao indrindra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavakisika. Ianay tsara indresin-danitro mbola fahaly mifonay miantso ianaranao kehitriny misaotra anao an-trano izay momba anay ary manome zavatra tsara indrindra ho anay teny fahamarinana avy aminao izany. Manataka aminao mba hamme fahazavantsaina sy fahazavam-po ary ihany koa hamboly zavatsoa amin'ny fiainana ra-panahinay. Indray ny teninao izany kehitriny dia mety ianao hiasa sy teny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofonenantsika androany dia manao hoe ny tena fahendrena ao amin'Andriamanitra irery. Alaina amin'ny ohabolany toko 7:17 manao hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Amen. Ary tsarobidy maharitra tahaka ny fiainana mandrakizay ny tena fahendrena marina. Maro amin'ireo izay milaza olo-kendro eo amin'izao tontolo izao no endry araka ny tomba nataon'ny tenany fotsiny. Mionona amin'ny fahazahoana ny fahendrena araka izao tontolo izao izy ireo ka tsy mba miditra velively ao amin'ny zaridainan'Andriamanitra mba hafantatra an'ireo haren'ny fahalalana izay voarakitra ao amin'ny teniny masina. Mivitra ny tena no endry izy manko ka tsy mahalala ny amin'ny fahendrena izay tsy maintsy anana ny rehetra mba azahoan'ny fiainana mandrakizay. Ataony tsinotsinona ny bokin'Andriamanitra kanefa raha nodininy sy nohajainy tsara izany dia ho nazahoan'ny tena fahendrena tokony ho izy. Zava-miafina izay tsy ahita-karina ho azy ireo ny Baiboly. Maizina aminy ireo fahamarinana lalina sy lehibe eo amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao satria tsy ara-panahy no andiniany zava-panahy. Mila mianatra izy ireo fa ny fahatahorana ny Jehovah no fiandoham-pahendrena ary raha tsy misy an'io fahendrena io dia tsy misy lanjany ny fianarany. Ireo izay mitady fanabeazana eo amin'ny siansa nefa tsy mianatra ny lesona momba ny fatahoran'Andriamanitra ho fiandoham-pahendrena dia miasa tsy misy fahaizana sy tsy misy fanantenana ary misalasala izy ny amin'ny zavatra rehetra. Mety handray lesona avy amin'ny siansa izy ireo saingy raha tsy manana fahalalana ny Baiboly sy fahalalana n'Andriamanitra izy dia tsy manana fahendrena marina. Ny olona tsy nianatra kosa raha mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia manana fahendrena maharitra mihoatra lavitra noho ny olona avaram-pianarana indrindra izay manamavo ihany koa ny fampianaran'Andriamanitra. Tsy takatry ny sain'ny endry eto amin'izao tontolo izao ny tena fahendrena marina. I Kristy ao anatintsika izay fanantenana ny voninahitra ny fahendrena miafina dia fahendrena ambony toy ny lanitra ihany koa be voninahitra sy mandrakizay ireo foto-kevitra lalan'ny fahamasinana. Ny fanandramana kristianina ihany manko no afaka manampy antsika hahatakatra an'izany sy azo ny are-pahalalana izay nafenina eo amin'ny torohevitr'Andriamanitra fa ankehitriny naseho amin'izay rehetra manana fifandraisana velona amin'ny Kristy izany. Iriko anie ianao mba hanana fitiavana ny amin'ny fitadiavana ihany koa sy ny fikatsahana ny tena fahendrena marina avy amin'ny soratra masina mba hahatonga anao handeha araka ny fahamarinana. Amen. Ianay tsara indresin-danitro mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Dia mangataka aminao Tompo hamboly toe-tsaina mendrika ao anatinay ka ho tia ny zavatra ara-panahy izay ho tia ny tombontsoa izay azo avy aminao ihany koa satria ny zavatra rehetra na eto amin'ity tany ity na fahaizana na fahalalana na fikatsahana dia zava-poana satria mandalo ihany fa ny fahendrena sy ny fahaizana Amen.
miaro